fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao masoa. Anio dia ho tarihan'ny fiangonana batista biblika. Jehovah fa tsara izy. Mideran 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 Jehovah fa tsara izy. Fanompom-pivavahana atolotra ny fiangonana batista biblika. Izy ano any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany ireko tahaka anao, fa izaho dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ianao Jehovah Tompo nataoko aro mba hilaza ny asanao rehetra. Zany andininy avy amin'ny Salamo 7:7 zany no hiara-pananao. Hiara idiran'Andriamanitra amin'izany koa isika, ary mbola zany Salamo 7:7 zany ihany no akan'ny pasteur lalaina ny menjanahary fampianarana ho antsika anio.
Salamo fatelo amin'ny fitopolo. Salamo nataony Asafa. Andriamanitra mahasoa ny Israely tokoa, dia ny madio fo. Fa izaho dia saika nibolasitra ny tongotro, saika solavaka ny diako, satria ny alina ny préare raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Fa tsy misy fanahintainana amin'ny fahafatesany, ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Dia izany no iambozona ny rehareha toy ny rojo sy tafiany fahalozana tahaka ny lamba. Bongitavy ny masony, miloatra ny hevitry ny fony. Manazembazimba izy ka miresaka fampahoriana ny-tolompo. Avavy izy, manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitetiny tany. Izany no hitodian'ny olony hankany aminy, ary ranobe ny gohiny ireny. Ka hoy izy, ataon'Andriamanitra ahoana ny fahalala, ary manam-pahalalana va ny avo indrindra. Ivavaka isika, mankasitraka anao indrindra izay Andriamanitra renay, fa ny mahatsara ny fiainanay dia ao aminao dia ao aminao irery ihany. Indraindray tokoa mantsy izay Andriamanitra raha mahita ny préare, mahita ny fiadanany ratsy fanahy, izay toa tsy mba ho azo pahoriana, dia mety hibolasitra tokoa Andriamanitra ka hialina azy ireny. Misaotra fa ny tananao no mihazona anay, dia misaotra Andriamanitra fa ny ao aminao dia ny ao aminao irery ihany no tena mahasoa anay. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izahay afaka manao izany vavaka izany. Amen.
ireny dia olona ratsy fanahy, miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasako ny tanako tamin'ny fahamarinana. Azo pahoriana mandritra ny andro ary faizina isa maraina. Raha tahana nanao hoe hiteny izany dia ho namitaka ireo zanakao, dia nieritreritra tahalala izany zavatra izany kanto sarotra teo masoko izany, mandrapiditra tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany. Eo amin'izay mahaso lafaka tokoa no ametrahanao azy ary aripaka horingana izy. Ya, raha avy indray mpimaso izy, levona izy, matijava mahatahotra izy. Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofo no tsinitsinina, dia tahaka izany Tompo no anaovanao ny endrika ireny no tsinitsinina raha mifoy ianao. Andriamanitra rainay dia nitaraina taminao tokoa izahay ny amin'ny tontolo ratsy izay iainanay. Be tokoa ireo mpanota manodidina anay izay manao ny ratsy ary toa milamina tsara tokoa ny fiainany. Nampahafantarinao anay ny teninao fa misy farany tokoa ny faharatsiana ary zava-doza tokoa miandry an'ireo mpanao ratsy. Nampahafantarinao anay izany ka manenina tokoa izahay ny amin'izany. Mangataka amin'ny famindram-ponao tokoa izahay fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo mba hiverenan'ny olona rehetra aminao, hibebahany ka andraisan'ny famonjena avy aminao ary tena hananany firaisana tanteraka aminao. Fa izany ny fiainana tsara indrindra ho anay ary efa natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany ka ianao ny isaorana, ianao ny mena voninahitra. Amen. Fa izy tsy alamina
raha lotika ny foko ka voatsindrona ny voako dia ketrina aho ka tsy nahalala. Eny, biby teo anatrehanao aho, nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva. Mihazona ny tanako ankavanana ianao, ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho. Misaotra anao indrindra Andriamanitra fa ianao no nampahitanay ny famonjenao. Ketrina adala tokoa izahay raha mialona ny ratsy fanahy izay aringanao ao anatin'ny rain'ny mpimaso. Fa izahay izay efa novonjenao dia ianao no mihazona ny tananay ankavanana isan'andro. Misaotra Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, mifehy izao rehetra izao. Ianao no mampaharitra n'izao rehetra izao. Ianao no anay hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Eny Tompo, fa na hiala eto amin'izao tontolo izao ity ary izahay hiala eto ny nofinay dia tena vato lampy ny fo sy anjaranay mandrakizay ianao Andriamanitra. Tena misaotra Andriamanitra, misaotra fa ireo izay lavitra anao, ireo izay mahafoy anao dia aringanao ao anatin'ny fotoana fohy. Fa izahay kosa efa noraisinao an-tanana eo akaikinao, dia eo akaikinao mandrakizay. Ianao no aronay ka dia ilaza ny asanao mandrakariva tokoa izahay, anambara ny fahatsaranao, fa izany no antony mpisinay, antony namoronanao anay. Mankasitraka Andriamanitra, dia ho anao irery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, fa mendrika ho anao indrindra izany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy irery ihany filazantsara soa, nentin'ireo mpanompo torina amina, maizina avokoa izao rehetra izao, nefa eny mazava naposaka amina. Jesosy irery ihany no ivavahana, ianarany irery no fanavotana, ny olona rehetra no aloalika, ety an-tanika hatrany an-danitra. Jesosy tsy miova omarisiany, ary mandrakizay fa tsy mba mamitaka, mifona ho antsika eo ankavanandra. Jesosy irery ihany reno isaurana. Iza no hay any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany tiriko tahaka anao, na dia ho levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.
fa indro very izay lavitra anao ary aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Andriamanitra rainay aho, inona tokoa moa ny tsara noho ianao mety ho hitanay etỳ an-tany. Fahasambarana tokoa ny tena hiainana miaraka aminao, fiadanana, fifaliana, ary ninoninona takalonay an'izany dia tsy hisy fahasambarana ninoninona mihitsy, fa ianao rery ihany ny tena manome anay ny tena fahasambarana. Aoka mba tsy hirony, tsy hiriritra na hialolan'ny ratsy tokoa izahay, fa hifantoka ny tsara indrindra mianao foana. Dia izany no ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Manitro sarwa
Tonga amin'ny fotoana izay makina ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika indray isika ry hava-malala amin'izao fotoana izao. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Salamo 7:70 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Salamo 7:70 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 mivaky toy izao. Iza no ahy any an-danitra? Ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izao dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ianao Jehovah Tompo, nataoko ho ariko, mba hilaza ny asanao rehetra. Ny olona atao hoe tafavoaka na tafa hoy fitenin'ny tanora azy eto amin'izao tontolo izao dia ny olona manan-karena, ny olona manam-pahefana na ny olona manam-pahaizana. Rehefa tsy hanananao ireo dia tsy tafa ianao izay. Na dia ny kristianina ihany koa aza dia mety ho tafalatsaka ao anatin'izany fijery izany, indrindra rehefa tojo ny fizahan-toetra. Anisan'izany Iasafa izay hitantsika eto araka ny Salamo 7:70 izay nivakiantsika teo. Fa izany tokoa ve ny atao hoe tafavoaka eo anatrehan'Andriamanitra? Ity Salamo ity no andeha ho jerentsika, hitarafantsika ny hoe manahoana marina izany olona tafavoaka eo imason'Andriamanitra. Melohan'izany nefa dia mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tonga amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao indray izahay ankehitriny. Mangataka indrindra ny fitarianao Andriamanitra, azahoanay ny hevitry ny teninao. Dia hitahan'ny mpiaino tsirairay avy any an-tokantrano any ianao, mba tena tsisy feo anelingelina, fa tena mba afaka hifantoka amin'izao teninao izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy eo no anaovanay ny vavaka. Amen. Iasafa dia voalaza eo amin'ny 2 izay tsy nivakiantsika teo moa fa saika ny bolisatra ny tongony, saika solafaka ny diany, satria nialona ny priare, satria nahita ny fiadana ny ratsy fanahy. Dia mitohy misy lista be dehibe tany sany ao ny amin'ny tombontsoa ananan'ny olona izay tsy matahotra an'Andriamanitra, ireo olona izay lazainy fa ratsy fanahy. Ireo no ohatran'ny tafavoaka, satria mitombo harena hoy ny 12 fatratra ny herin'ny 14 sy ny sisa sy ny sisa. Nefa izy dia matahotra an'Andriamanitra, madio fo, manompo an'Andriamanitra, dia latsaka tao anatin'izany fijery izany koa izy. Eo ihany ilay hoe mialina, fa mitsiriritra mihitsy ihany koa ny fiainan'ny olona izay tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa izay tena tiako hifantohantsika androany dia izao hoe fa inona no nahatonga azy ho latsaka tao anatin'izany fijery izany, ary inona no nampiverina azy indray tamin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ny anisan'ny nalatsaka azy tamin'ny izany fijery izany dia ny fisalasalana aloha voalohany indrindra ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Fisalasalana ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Amin'ny 1 amin'ny dikateny protestanta tranainy dia toy izao ny 1 Andriamanitra mahasoa tokoa ny Israely, mahasoa tokoa no andikany azy eo. Fa raha mijery ny dikateny iombonantsika
dia izao ny andikany azy hoe tsara mihitsy Andriamanitra amin'ny Israely dia ny amin'izay rehetra madio fo. Tsara mihitsy Andriamanitra. Raha mideridika teny hafa ianao na teny frantsay na tahaka an'izany dia bon no andikany azy. Izany hoe tsara Andriamanitra. Dia ny mahatsikaiky nefa eto amin'ny 2 dia misy ilay kanefa. Izany hoe eken'ny asafa fa tsara Andriamanitra amin'ny lafiny ilany. Kanefa, le kanefa misy zavatra be dia be ao ambadika izay, misy endrika fisalasalana. Ohatra ny mampisalasala ny fahatsarana Andriamanitra. Ary izay ny fototra nahatonga ny zavatra rehetra izay voalaza ny asafa teo, ny amin'ny ratsy fanahy sy ny fiadanana izy ireo. Satria nahoana misalasala izy ny amin'ny fahatsarana Andriamanitra. Io fampidirana fisalasalana io no fomba fiadin'ny devoly hatramin'izay. Hatramin'ny voalohany mihitsy dia io ny fiadiana ampiasany mampisalasala antsika ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, tahaka izay nataony ihany tamin'ireo olombelona voalohany tao amin'ny Saedena. Jereo ny Genesis 7 ny 1 ka hatramin'ny 5. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ireo vehivavy, hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aiza hinananareo ny hazo rehetra misaha. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarany, ny vono hazo eo amin'sa dia azona hinanana ihany, fa ny vono hazo eo afovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ireo vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa na dia amin'izay andro hinananareo azy, dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ny zavatra nampiasan'ny devoly eto dia famadihana ny tenin'Andriamanitra tsy araka ny tokony ho izy, izany hoe marina tapany, fa ihany koa fampidirana fisalasalana tao amin'ny sain'ny Eva. Lazainy fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo an'io dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Dia roboka tokoa raha vehivavy ny salasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nilaza tamin'izy ireo fa ho faty tokoa ianareo. Satana nefa milaza fa tsy ho faty ianareo, dia roboka nanapa-kevitra ny hinana ny hazo teo ampovoan'ny sa. Hitantsika amin'izany ny fomba fiadin'ilay ratsy mampiditra fisalasalana. Dia tahaka an'izany ihany koa ny zavatra nahazo an'ny asafa teto. Ny salasala ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra izy. Andriamanitra dia tsara, saingy, kanefa dia nandeha avokoa ireo zavatra toyany rehetra tao aorianan'izay. Rehefa malala, raha isalasala antsika mantsy ny fahatsaran'Andriamanitra, dia mazava ho azy fa isalasala antsika ihany koa ny fahamarinany zavatra nolazainy sy ny fahatsarany zavatra ataony ao amin'ny fiainantsika. Dia ny zavatra rehetra manaraka eo dia efa vokatra izay fisalasalana ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Inona ny zavatra hafa tsapan'ny asafa tao anatin'izay? Rehefa nanomboka ny salasala izy, eo amin'ny 17 mahita fa maty antoka ny manompo an'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny 17, foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasako ny tanako tamin'ny fahamarinany. Anisan'izany ihany koa eo amin'ny 14, toa te hilaza i asafa fa mampijaly Andriamanitra
5 azo mpahoriana mandritry ny andro ary faizina isa maraina sy ny sisa zany hoe ny tena fototra ireo zavatra nylazain'ny asafa ireo dia ny antombohany dia ny fisalasalana ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia ho antsika izay mihaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ekentsika ve fa tsara Andriamanitra? Ny Salamo 119:20 dia milaza fa sady tsara Andriamanitra ny mpanao tsara. Noho izany ny zavatra velan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsara avokoa izany. Raisina amin'ny fisaorana ihany koa izy ny tenin'Andriamanitra. Ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika dia tsara avokoa izany. Noho izany ry havana, aza avela ny ratsy apiditra fisalasalana ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia inona kosa ary no nampiverina azy tamin'ny fahitanany izany fahatsaran'Andriamanitra izany? Ny 7. Rehefa nametra-panontaniana maro izy ny amin'izany tena tsara marina ve Andriamanitra raha mamela azy ao anatin'ny zavatsarotra fa ny ratsy fandraindray no ambininy? Dia lazainy fa sarotra teo imasony izany. Tsy takany izany zavatra izany. Mandra-pahatonga eo amin'ny 7 hoe mandra-piditra tao amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra ka ny hevitra izay ho farany sy ny tohany manaraka rehetrarehetra eo. Zany hoe rehefa ny saintsaina, rehefa ny banjana, misy zavatra maromaro ny saintsain'ny Iasafa rehefa teo amin'ny tranon'Andriamanitra izy na ny banjiny, ny takany rehefa avy tao an-tranon'Andriamanitra izy dia izao hoe azony ny izay hiafarany tsy minona ny ratsy fanahy, fa ihany koa takany na azony ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Io ny tena fototra ny nampiverina ny Iasafa tamin'ny fiheveran-diso sy nahatonga azy ho nilaza fa tsisy saina izy. Tsy ampiheverana no lazainy ny zavatra rehetra izay no lazainy teo. Rehefa nibanjina indray, rehefa ny saintsaina indray ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia inona ireo fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ireo? Voalohany indrindra aloha ny 7:20 tapany voalohany. Nefa izao dia eo aminao ihany mandrakariva. Ilay hoe eo aminao ihany dia miaraka aminao. Te hilaza Iasafa hoe miaraka amiko ianao Andriamanitra, mifanerasera amiko ianao, eo ambany fanarahanao maso foana, eo ambany fiarovanao eo ambany fikarakaranao foana ahako, ary afaka mifandray aminao foana. Tena fahatsaran'Andriamanitra izany. Misy sary iray izay mafy be mihitsy voasoratra ao amin'ny Isaia 8:15 mivaky toy izao: mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaokany kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Israely aza nomen'Andriamanitra an'izany toky izany. Maika moa fa isika zanany. Eo amin'Andriamanitra hoy Iasafa, fa mbola manoatra noho izany aza. Ilay 7:20 teo ihany. Miazona ny tanako ankavanana ianao. Tsy hoe manara-maso fotsiny, fa mampiasa sary hafa indray Iasafa eto dia izao. Olona iray mitantana ny zanany. Tsy hoe mandray ny tanako fotsiny, fa miazona, mitazona mafy mba haninona. Inona ny tanjon'Andriamanitra raha mitantana? Dia reto avy izany. Eo aloha ilay endrik'ilay fifandraisana akaiky, ilay fintantanana,
antony mampifampitantana ny mpifankatia dia maninona? Eo ilay fifandraisana akaiky. Fa ilay fitantanana ihany koa dia mba hitarika antsika amin'ny lalana tokony aleha. Fa ny fitantanana ihany koa dia mba hiaro tsy hanaonao foana, fa mba hiaro ihany koa tsy ho lavo raha sendra tafitohana ny fiainako, ny tongotro. Dia tahak'izay koa ny ataon'Andriamanitra amintsika. Tena eo anatrehantsika ka arahany maso, fa tena miazona ny tanantsika hakavanana mihitsy izy, mifandray akaiky amintsika, mitarika amin'ny lalana tokony ho alehantsika, miaro antsika tsy hanaonao foana ka mety hitera-doza ho antsika, miaro antsika tsy hitsolosina amin'ny tany raha sendra tafitohantsika. Tena fahatsarana ve ohatran'izany? Fangaza ihany ny 520 ny saina omenao no hitondrana ho ahy. Zany hoe tsy vitany hoe Andriamanitra dia eo anatrehantsika mandrakariva, eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva isika, fa ihany koa tena tantanana isika, fa ankoatran'izay fitantanan'Andriamanitra izay dia manome saina antsika, ny saina omen'Andriamanitra no hitondrany antsika, mitarika sy mitondra amin'ny alalan'ny fisainana omeny Andriamanitra. Aza dinoina ry havana fa Andriamanitra mahalala ny fisainana rehetra, mahalala ny zavatra rehetra no manolo-tsaina antsika. Mahalala ny ho avy izy, tsy ny ankehitriny ihany no fantatr'Andriamanitra, fa fantany tanteraka ihany koa hatramin'ny ho avy. Tena tanteraka amin'ny fahaizana sy fahalalàn'Andriamanitra, ary tanteraka amin'ny fahendrena, mahalala ny tokony atao amin'ny fotoana rehetra izy. Dia izany Andriamanitra izany manolo-tsaina ny asafa, ary Andriamanitra izany ihany koa no afaka manolo-tsaina anao sy mitondra ny fiainanao. Io avy mampatahotra anao io, fantany anao io e. Ary izy no efa mitondra ny fiainanao sy manome anao saina hamakivakiana io. Tohizantsika ihany ny fahitany asafa, fa entin'Andriamanitra ho aiza moa isika raha arahany maso, tantanany, omeny saina, inona ny tanjon'Andriamanitra? Dia ny 420 tapany faharoa no mamaly an'izany. Ary rehefa afaka izany, dia ho raisinao amin'ny voninahitra. Ary ity tsy voninahitra omen'olona, fa voninahitra izay Andriamanitra mihitsy no manomana azy ho antsika. Ninona voninahitra mety eritreretinao, everinao fa tsara, manoatra lavitra noho izany izay efa nomanin'Andriamanitra ho anao, satria indrindra ny Korintianina 1 toko 2:7 manao tahaka an'izao: izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina, naniditra tao am-pon'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Zavatra tena mbola surprise mihitsy, ny zavatra nomanin'Andriamanitra antsika, hitondran'Andriamanitra antsika, fa ny azo antoka dia ho amin'ny voninahitra tena tsara isika. Raha tsy hivina izay voalaza rehetra teo aloha izay, dia izao: rehefa nisaitsaina ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra iasafa, dia niova ny fomba fijeriny ny fiainana. Manahoana izany Andriamanitra tsara izany? Eo amin'ny mandrakariva, Andriamanitra mitantana amin'ny tanana ankavanany, Andriamanitra manolo-tsaina, fa Andriamanitra hitondra ho amin'ny voninahitra ihany koa. Izany nahatonga an'ilay fangidiana mafy tao am-pony nivadika ho fiderana mahagaga, fa ireo ihany koa no ataon'Andriamanitra amin'izay rehetra tena tia azy ka manompo azy.
tsy mifamalina ny ratsy fanahany amparany no tena nitondra fiononana ho an'ny asafa ka nahatonga azy idera azy, fa ny efa ny ataon'Andriamanitra aminy ankehitriny sy ny voninahitra homanin'Andriamanitra ho azy no amin'ny ho avy. Dia jereo ny conclusion-any eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 izay efa nivakiantsika teo, fa ny 9:20 ny tena hovakiako, fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Raha ny DM manao makitsika azy dia izao, fa izao kosa dia ny mahasambatra dia ny eo akaikinao Andriamanitra. Ianao tompo andriananahary no nataoko fialofany, azahoako manambara ny asa rehetra vitanao. Raha mamaly an'ilay fantaniana tamin'ny voalohany tsika hoe ahoana marina izany hoe olona tafavoaka raha eo anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra ny olona tafavoaka dia ny olona tena eo akaikin'Andriamanitra, ny olona manana n'Andriamanitra tsara ho Andriamaniny, ary io Andriamanitra tsara io dia ho eo aminy mandrakariva, hitantana azy, hanolo-tsaina azy, hitondra azy ho any amin'ny voninahitra. Aza dinoina ho isika fa ny nampiverina ny asafa tamin'ny fahatokiana an'Andriamanitra, dia rehefa tonga tamin'ny fahatokiana tanteraka tsy ny salasala ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra izy. Fa ho antsika izay tsy mbola manana fifandraisana akaiky sy mivantana amin'io Andriamanitra io, hoy ny 9:17 ao amin'ny Salamo 7:70 hoe indro very izay lavitra anao. Tsy ahita ny tena fiainana ianao raha mihevitra hitady izany ivelan'Andriamanitra, tsy mbola tafavoaka raha ny fijerin'Andriamanitra. Hoy ny Jaona 4:9-30, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Minoa an' Jesosy fa izay ihany no lalana ahitanao ny tena fiainana, ka ahatonganao ahita ny fahatsarany fiarahana amin'Andriamanitra tahaka ny asafa. Antenaina ry hava-malala fa nampahery antsika ny tenin'Andriamanitra izay ny fampizarana tamintsika teo, ary samy tena hifikitra amin'izany fahatsaran'Andriamanitra izany isika. Amen. Mbola araka hivavaka isika. Andriamanitra dia mankasitraka anao izay fa tsy lany amamina ny teninao, dia misaotra satria Andriamanitra tsara ianao ary tsy miova mihitsy izany fahatsaranao izany, ary mpanao tsara ihany koa ianao Andriamanitra, ary iza tsony iray tokoa no irenay tahaka anao Andriamanitra, fa manana izay manana anao Andriamanitray. Vavaka manokana eo ihany koa nefa izay ho an'ireo izay tsy manana anao, mbola lavitra anao Andriamanitra, dia mba ho hitan'izy ireo fa tsisy fiainana ivelanao Andriamanitra, fa nohariana hiankina sy hifandray aminao izay olombelona, ary very izay raha tsy vita fihavanana aminao alohan'ny elanay amin'izao toerana misy anay izao. Dia hikasika ny fony tsirairay avy ianao, dia izany vavaka rehetra izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
Sotranao nanaraka amin'ny fandaharana pasteurany menjanary lalaina avy any Tsirabe no nitondra ny fampianarana teo. Raha manana ambara aminy ianao na fanontaniana dia afaka miantso azy amin'izao laharan'izao 034 09 539 10. Raha mitadiny CD kosa ianao na fampianarana dia antsoiny 034 47 887 11. Azonao atao koa manatona amin'ny vatanao amin'ny edisiona vaovao mahafaly Antsahabe ampitan'ny Kinela. Tompony hitanao lalandava mandra-piteon'ny ray ary. Aizu na nyuza, sa
miderahan Jehova fa tsara izy. 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 farany eto ny fanompoam-pivavahana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Narantsika teo fanompivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao masoa. Androany dia nentin'ny fiangonana batista biblika.